Angie Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Tsy fahatserovana ny nidiran'ny tompo tao Jerusalema fotsiny ihany ny sampakazo, fa natao ampatsiaro fampivahiny sika eto an-tany ka mizotra ny amin'ny ilay Jerosalema ny lanitra. Ny alahady ny sampakazo izay midika ihany koa fa miditra amin'ny herinandro masina. Paraingo mipetraka amin'izao fotoana ny nanjavonan'ilay vola amina miliara maro tao anatin'ny kitapom-bolan'ny fond routier izay tokony kojakojana ireo lalam-pirenena eto amintsika. Vokany miapotika ny lalana ary tsy nahareresapeo amin'ny fitakiana io vola io ny ministera voakasika indrindra fa ny lehiben'ny gouvernemanta. Mahay mazimazy amin'ny fampanjavonana ny volam-bahoaka ny mpitondra ankehitriny hoy ireo mpanao politika. Any ivelany no tantenanandro any alahady ny fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tao Senegal ka mpifidy manodidina ny 7.3 tapitrisa teo ny nandrasana nandatsabato tamin'izany. Nisokatra tamin'ny valora maraina teo ora any atoerana ireo bara-pifidianana ary nikatona tamin'ny herinora ariva. Ny andinindin'ireo avy hatrany ary. Manatitra ny araba tompoko lasy tompoko vavy tonga soa indray atao anatin'ny fampalalam-baovao manasanao anaraka izalatra amin'ny farany taka ny mahazatra dia ny matoa andahatsoratra avy hatrany dia nokafatsika izay fampalalam-baovao izay ho an'ity alina ity. Tsy fahatsiarovana ny nidirany tompo tao Jerosalema fotsiny ihany ny sampakazo fa natao ampatsiaro fampivahiny isika eto an-tany ka mizotra any amin'ilay Jerosalema ny lanitra ny alahady ny sampakazo izay midika ihany koa fa miditra amin'ny herinandro masina. Matoa andahatsoratra. Alahady ny sampakazo fahatserovana ny nidiran'ny tompo tao Jerosalema ka naka sampadrofia izy dia nitsena azy sy ny antso hoe Hozana, hoasoavina ny ilay avy amin'ny anaran'ny tompo sy mpanjaka ny Israely. Tsy fahatserovana fotsiny ihany ny fidiranao Jerosalema nefa no atao fa mampatsiaro antsika koa fa mpivahiny isika mizotra ny amin'ny ilay Jerosalema ny lanitra. Alahady ny sampakazo, alahady mialohan'ny Paka izay midika ihany koa fa miditra amin'ny herinandro masina ny mpino kristianina rehetra ka mibanjina ny fijalian'ny tompo. Miditra amin'ny herinandro masina ka samy andiny tena, samy ivavaka, ibanjina ny ampitson'ny Madagasikara. Raha miventy ilay hoe Hozana indrindra amin'ny sampakazo tahaka izao dia misy heviny lehibe. Ny Hozana dia avy amin'ny teny Hebreo izay midika hoe vonjeo izao ankehitriny izao, vonjeo malaky. Famonjena izay nafara tamin'ny famoizan'ny kristiniaina teo ambony azo fijaliana. Io ilay Paka. Paka anantenantsika lanitra vaovao, tany vaovao, vahoaka vaovao. Ny Paka dia fanantenana vaovao ho an'ny zanak'olombelona, fiaraha-mandresy ny fahotana miaraka amin'ny Kristy. Mirary herinandro masina ho an'ny mpino kristianina rehetra ka samy ho tratry ny Paka. Tsy ho sanatria akory ho herinandro ny fivadiana tahaka ny tany Jerosalema fahiny, fa ho herinandro andalinana lalina ny fototry ny finoantsika. Ho herinandro aneho antsika ny tena fitiavan-tanindrazana satria mandritra io herinandro io ny zoma ho avy izao no atserovan'ny malagasy ireo martiora nanolotra ny ainy ho an'ny tanindrazana. Io zoma masina io ihany koa no nanolorany Jesosy ny ainy teo ambony azo fijaliana ho fanavotana antsika zanak'olombelona. Paraingo mipetraka amin'izao fotoana ny nanjavonany vola amina miliara maro tao anatin'ny kitapom-bola ny fond routier izay tokony kojakojana ireo lalam-pirenena eto amintsika. Vokany miapotika ny lalana ary tsy harenesapeo amin'ny fitakiana ivoloan'ny ministera voakasika indrindra fa ny praiministra lehiben'ny gouvernemanta. Mahagy mazimazy amin'ny fampanjavonana ny volam-panjakana ny mpitondra ankehitriny hoy ireo mpanao politika. Fanadihadiana mikasika izay hoentiny Ange Florian. Tsy misy tsy mikaikaika avokoa amin'izao fotoana izao ireo mpampiasa ny lalam-pirenena rehetra manerana-ndrozy. Efa taona maromaro ny fandimby izay no tsy nisy intsony ny fikojakojana izany lalana izany. Ny vola tokony ikojakojana izany raha teo taonanjavona sy tsy hita popoka ny tena nampiasana azy io. Raha ny lalam-pirenena faharoa manokana iny no jerena hatramin'ny lalan'ny mpandeha tongotra zapotika avokoa. Zary toy ireny vakoka rotiky ny ady mirakitra tantara ireny sisa ny fahitana azy raha ny hita amin'ny sary
miparitika eo anivo ny tambazotra antserasera lasa vazivazy zary tenany moa ilay fitenenana hoe mbola tsy nisy tao anatin'ny enimpolo taona mba hahasorina ny maro kosa ny mieritreritra mahita izany rehetra izany hoe izao ve ny ovaly babena tamin'ireo etra naloha ampandehanana ny raharaha eto amin'ny firenena ireny baraingo mipetraka ny hoe nataon'ny mpitondra fanjakana aiza ny vola tiako ny kojakojana ireny lalam-pirenena ireny hoy ireo mpanao politika raha namboatra lalana vaovao a amboary aloha le fa misy fiteny malagasy zay tena mahalaza azy tsara hoe nylatsakapo tsy amelona de ny tendrimolotra ndray ny lelafina de nefa vita eo a tsy karakaraina de azakazahana mba hanaovana fitokanana ny any amin'ny zavatra hafa de ny lalam-pirenena eto Madagasikara de tsisy zavatra mandeha amin'izay falehany ny kesin'ny fond routier moa zany zay volany vahoaka malagasy zany satria zay mividy solika rehetra na petrole io na solika mpandehanana fiarakodia io na solika mpandehanana fiaramanidina io a de misy apahany mirotsaka ao amin'ny kesin'ny fond routier zay anaovana entretien routier dikan'izany a vahodikodigna ny vola mato tsy aleny satria misy ny le vola fa ny fanjakana no mitantana azy a de makaiza zany ny vola hita moa ny zavatra mitrangany amin'ity de manjavina ohatran'ny mahay mazia inga ty mpitondra fanjakana eto amintsika ty volamena atao anaty coffre lasa mivadika abolongaby mazimazia zany de ty ndray koa ny volan'ny fond routier de manjavina fotsiny zao mazimazia zany tsy mbola vitan'ny olona atao anatin'ny 90 taona sy ny 13 taona de zany ny zavatra misy tsy ampiasain'ny mpitondra fanjakana araka ny tokony ho izy ny fahefana nampindraminy vahoaka azy ireo ka raha mitony ny olam-bahoaka sara amin'ny zava-misy ankehitriny ho alain'ny vahoaka aminy ho fahefana io lafi ny zavatra maro no tsy mandeha araka ny tokony ho izy amin'izao fotoana izao na ny lafi ny ara-toekarena indrindra fa ny lafi ny ara-tsosialy io ve izany ilay Madagasikara tsy maintsy mandroso izay irairay ny mpitondra fanjakana amin'izao fotoana izao zava-dehibe ny fanasaziana ireo olona manao fanolanana indrindra amin'ireo ankizy saingy ilaina anaovana fanadihadiana izany izay mila fandraisana fepetra hoy ireo mpampianatra mpikaroka ilaina ihany koa ny manangana voamihera hoy ireo solombavam-bahoaka ary efa miroso amin'ny fanorana izay sosikevitra izay izy ireo amin'izao fotoana ny lahatra 900 ilaina ny fandraisana fepetra avy amin'ny fanjakana manoloana ny firongatry ny fannolanana amin'izao saingy maro ny zavatra mila jerena manodidina izany raha ny fanazavana efa lany ny lalàna makasika ny famizirana ireo olona avoao eloka fa nanolana zaza fa indrindra ireo zaza tsy ampy taona fa ilaina ny fananganana voamera mba tsy olona iray no anapaka izany hoy ireo solombavam-bahoaka ny castration fa ny asa ataonay amin'izao fotoana izao dia manao mesure d'accompagnement zany hoe tokony isy sosikevitra alefanao misy vomiera mitsangana satria rehefa manao an'le fanolanana le olona dia tsy maintsy misy fanapahany eo hoe inona natao aminy zany satria misy karazany castration misy ny vomiera io ny eritreritray misy mpitsabo tena mpitsabo vitsivitsy misy mpitsara ao anatin'io dia misy ny karazan'olona tena efa filany efa mamerikeloka efa abibina mihitsy nataony de reny zany tokony mita ao anatin'le voamiera manapaka an'le izy hoe castration chirurgicale ohatra natao misy karazan'olona entina zava-madomelona de manao zavatra tampoka eo azonareo zany zao tokony misy cure des intoxications massive zany no filazana azy aloha vao mity fa fanagadrana tsy maintsy atao ka miopemetrahana ny voamiera io zay sosikevitra ho aroso zany dia voamiera manapaka satria am'izao nge tsisy manapaka io le olona de izy ary no anapaka hoe inona natao amin'ny olona io mpitsara hoe manapaka atao castration ianao ataoko fa tsy maintsy misy mpitsabo vitsivitsy ao anatin'le voamiera de zareo no manapaka ny anaovana ny ampiarahana amin'le lalàna efa lany teo zava-dehibe sy ny fanasaziana fa maro ny zavatra manodidina ny fanolanana no mila jerena sy hitadiavana vahaolana hoy ireo mpampianatra mpikaroka tsy tokony trangam-piarahamonina iray ihany no andraisana fepetra fa anaovana fanadihadiana lalina ny antony mahatonga izany ka tanteraka zany ny vahaolana amin'ny ahoana ny andraisana an-tanana ny olona izay hiarany herisetra
tsy mandeha ila ny vahaolana izay tokony atolotra amina tranga miseho amin'ny fiarahamonina fa tokony hiaraka isala ny rehetra amin'ny fitetavana vahaolana ny répression zany any hauteur tsy mandeha ila fa indrindrindrindra tokony hojerevana manokana ihany koa ny victime prise en charge ny victime kanefa ny politika izay apetraka dia tsy ho fanamelohana fotsiny ihany satria tsika anatina fiarahamonina dia tokony hijery indrindrindrindra ahoana ny alana amin'ilay olana prévention kokokoa zany no vahaolana hoentina ao anatin'le fikarohana. Maro ny zavatra mila atsaraina anafonana ny fanolanana ka anairana ny fitondram-panjakana mba hijery izany. Tsy nisy afanaovana sasy famitsirana ireo olona no anafona ny resaka fanolanana eto amin'ny firenena raha ny fanazavana hatrany. Misy karazany 7 ny sokadranomasina eto an-tany ka ny 5 amin'ireo avy eto Madagasikara avokoa. Ankoatra ny fananana tora-pasika isan'ny mahasarika mpizahatany ao Nosiranja ihany koa ny fisian'ireo fano karazany roa ao an-toeran'ny Gaetan Andriatsilavo. Misy karazany 7 ny fano na sokadranomasina manerana tany ka ny 5 amin'izy ireo dia hita eto Madagasikara avokoa. Karazany 4 amin'ireo no hita ao Sakaty, ho an'ny fokontany Nosiranja amin'ny faritra rovana ao Akivonjy, commune Bemanefika Andrefana, distrika Anambanja, faritra Diana, dia ahitana karazana fano roa mivezivezy sy manatody amin'ny tora-pasika, ny fano Zaty sy ny fano Hara. Ary tortue zegny ataontsika hoe tortue araiky magnatody arivo natodiny, na tortue verte io na tortue imbriqué io magnatody arivo zegny izy agnatin'ny taogno araiky. Arivo antodiny agnatin'ny taogno araiky ary fotoagna anaovany zany zegny hoe minimum farany vitsy zegny 4 fois zegny farany vitsy izy magnatody arivo io. Miverimberigny eo zegny izy 4 farany vitsy ary farany maro zegny ataontsika hoe agnatin'ny 10 fois. Rehefa vita io antodiny arivo io dia mijanogno zegny le tortue anankiray magnatody. Mijanogno mandritra ny 3 taogno na 4 taogno eo zegny izy mijanogno. Mijanogno tsy magnatody le tortue araiky magnatody igny. Mandritra ny 3 taogno 4 taogno eo zegny izy karazana hoe misy reposé. Eo izy misy déplacé mety hoe mandeha tany hafa izy mandeha amin'ny toerana finanany. Satria tsy voatery hoe le toerana akaikin'le toerana fagnatodizany le toerana finanany. Mandritra n'izy misy reposé tsy magnatody igny zegny izy misy rejoindre amin'ny toerana finanany zegny izy amin'ireny. Ka rehefa magnatody le tortue afaka ataontsika hoe en général amin'ny ankapobeny zegny hoe 60 jours dia izy mipotrika ao agnatin'ny fasy eo. 60 jours zegny dia incubation anazy afaka 60 jours zegny dia zanaka tortue kely izy mandeha agnaty ranomasina. Dia asan'le maman tortue zegny hoe vita izy à partir n'izy fa magnatody eo. Fa tsy misoccuper zanany intsony izy fa eo le zanany zegny misy débrouiller mandeha agnaty ranomasina. Dia zay zegny le hoe amin'ity faritra ity zegny araka ny nambarako teo hoe eto zegny toerana voanalohany amin'ny faritra Ankivonjy ato indrindrandrindra amin'ny resaka fagnatodizan'ny tortue zegny. Mitazona ny lalana voalohany ato amin'ny ranomasimbe Indianina amin'ny fanatodizan'ny fano i Nosiranja. Manomboka amin'ny 520 taona no manatody ny fano iray ary maharitra 530 taona ny faharetany ny fivelomany. Amin'ny ankapobeny ny fano iray dia manatody 20 hatrany amin'ny 50 ary 4 hatrany amin'ny 10 ao anatin'ny taona iray izy no manatody. Tortue zegny mba hiarovantsika izy volagny azo hoe misy 1000 izy foly manday satria izy 4 à 10 fois izy mipodipody. Fa izy agnatin'ny 1000 io zara tsika raha mahita 200 na 100 velogna amindreo izy satria maro be raha menagna tortue. Izy vofoy izy zegny ilazagna amin'ny terme scientifique hoe prédateur maro be. Rango izy baka aty izy eo satria atsika zao mahita atody aty. Tany koa nandatsahan'ny tortue antody. Dikan'izay zegny raha tsy hoe misy cyclone na hoe raha hafahafa io tsy azony ranomasy jusqu'à io foy. Ranomasy io na manongahy ariny arifo fa izy jusqu'à io foy zegny tsy azony ranomasy io tany. Dia izy foy loso izy ke mandra-paviany baka aty eo andeha ry
ataoko zegny efa misy vorogno mihinagna izy ataoko fa misy 50 laniny vorogno zisa ty zava sur 100 avery koa izy dimisan'ny lobo sakiny 150 izy baka ty aroe fo izy velogno zisa ke izay raha jiaby zay zegny agnisan'ny hoe iarovantsika tortue ka ny site de ponte zegny agnisan'ny raha tokony arovantsika nefa atsika zao zay fa maregny resaka problème na changement climatique hoe miato niveau de la mer atsika zao raha mahita na martony atsika na eto vanio io toa tsy nahazono ranomasy amizao efa nahazono ranomasy kela efa tandin-doza zegny ny site de ponte ny tortue tsika miresaka zao azo lazaina ho ranomasina maty ny ranomasina tsy ahitana fano ka izany no mahatonga ireo tompona andraikitra ho sarotiny amin'ny fikajiana ny fano misy ny fanentanana amin'ny fiarovana sy ny fanaraha-maso azy ireny amin'ny alalan'ny WCS vaty ny banky iraisam-pirenena vola anisan'ny mahasarika mpizahatany maro ihany koa ny fananany nosiranja sokadranomasina na ny fano ankoatra ny atsarany ny plage ao an-toerana Tutusa umaltulakandro ni fanolorany antoko leader fanilo Andramatoa Rabodimbalala Asmina ho candidat sur mavambahoaka ny Madagasikara ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany efa mpanao asa soa ho fampandrosoana ny tanàna ny Mahajanga Yasmina ary filompanorona ny ONG coup de pouce ary koa manana viana miara-mandroso no tanjona Anjara Robert Kolo Mahajanga Androany nanao-kevitra sy nanapako-kevitra fa andray anjara amin'ny filatsana solom-bavambahoaka amin'ny le 29 mai 2024 ny tenako amin'ny mahazanaka Mahajanga ay matsapa fa manana andraikitra ary tondra anjara biriko amin'izay afako manampy ny Mahajanga. I Ramatoa Rabodimbalala Yasmina no candidat solom-bavambahoaka ny Madagasikara ho an'ny distrika ny Mahajanga voalohany natolotry ny antoko leader fanilo. Ny tolakandro ny sabotsy fa 13 ny volana martsa no nampahafantarana izany tamin'ny fomba manitriketrika izay notronon'ireo olom-pirenena maro. Tsy tombontsoa manokana no nanosika ny Yasmina ilatsako fidiana solom-bavambahoaka eto Mahajanga voalohany fa zanaky Mahajanga izy ary vonona ny ampandroso ny tanàna ny Mahajanga amin'ny alalan'ireo etaeta ny vahoaka hoentina ampandrosoana ny tanàna. Tsy resaka tombontsoa manokana no nampiresaka ahirotsaka fidiana solom-bavambahoaka fa fitiavana ny Mahajanga fitiavana ny vahoaka Mahajanga no nampiresaka ka noho izany dia manantenatsika irahina hanao tongotra miara-mamindra soroka miara-milanja hampandroso an'ity Mahajanga malalantsika ty. Amin'ny anarany antoko leader fanilo araka izany no nirotsahany Ramatoa Rabodimbalala Yasmina ho solom-bavambahoaka ny Madagasikara atao anatin'ny distrika ny Mahajanga voalohany fanapahan-kevitra izay noraisiny bureau politika nasionaly ny antoko tahoria ny fifampidinena lalina mikasika ny zava-misy eto amin'ny firenena fa indrindra eto Mahajanga. Madame Yasmina moa zany dia tsy olona vaovao amin'ny leader fanilo fa taizany leader fanilo hatramin'izay efa 20 taona mahery ka ny asana solom-bavambahoaka dia asa masina ary asa sara koa ilana olo mivonona manana fahavonona tanteraka ary manana traikefa indrindra manana zavatra hoentina afana mampandroso mila mitaky asa zany ny manao leader fanilo satria raha tsika mahita fa latsaka katerena ny firenena na mijery eto Mahajanga dia hitatsika fa hita ny taratry ny fahasahiranany vahoaka amin'ny ankapobeny ka ilana olona sahala Madame Yasmina zany hitondra ny tenitsika hitondra fadrosoana eto amin'ny tanànany Mahajanga. Ny anajany tsirairay ny fitsipidalao mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana araka izany no takiny ny antoko leader fanilo. Sardazaina tokoa ny raharam-pirenena ankehitriny satria raha tsika mahita zany fa misy savorovory nanomboka tany amin'ny fifidianana foloan'ny repoblika ny raha tsika nahita reny zavatra etranseo reny tonga ndray ity zany ny fifidianana solom-bavahoaka. Ny afatra avy aminay leader fanilo dia ny anajany tsirairay ny lalàna zany ary ny fitsipidalao zay araka ny lalàna amin'ny fanatanterana ny fifidianana io mba ho vita ao anatin'ny filaminana tanteraka ny fifidianana ka zay tena safidy ny vahoaka marina zany no ivoaka amin'ny fifidianana atao fa tsy sanatria isy osika na isy zavatra hafa zay mety hiteraka korotana hito amin'ny firenena. Mila olom-baovao ny vahoaka ny Mahajanga hitondra ny teniny eny anivon'ny parlementaire amin'ny fampandrosoana ny tanàna ny Mahajanga ka i Rabodimbalala Yasmina araka izany dia vonona anatanteraka io asa masina izay nankinina amin'io. Dia ilafim-baovao indray tompo-kilasy tompoko vavy no manakatona ny tapany voalohany fampalalam-baovao tamin'ity any ity izy eto anatin'ny doka fo isika mialohany idirana amin'ny tapany faharoa ny tahoary.
Et ça continue. C'est encore gratuit. Toujours gratuit. Tu parles toujours de... L'installation de la fibre. Et oui, ça reste gratuit. La promo continue jusqu'au 30 avril 2024. Profitez-en. C'est le moment de prendre la fibre Go, la fibre Family, la fibre Home, la fibre Home Plus. Ira de ses collègues de Telma se feront un plaisir de vous installer la fibre gratuitement. L'abonnement est à partir de 99 000 RTTC par mois. Mais l'installation, c'est gratuit. Mamerina ny araba doko lasy toko vavy tonga soa indray atao anatin'ny tapany faharoa sady farany fampahalalam-baovao manasana ao an-trany anaraka izany hatramin'ny farany fadiranovana vokatry ny tsy fisitrahany izy ireo ny tampi-karamany amin'izao fotoana ireo mpiasa ny faritra nalanjorofo raha nivoaka tamin'ny fahanginany androany ny ankamaroany ireto farany izay saika tsy nandray karama nandritry ny herintaona ka mangataka ny anendrena gouvernoura paritra vaovao ana izay olana misy amin'izy ireo izay Henri Florian. Taoriny ny fanesoriny mpitondra fanjakana ny gouvernoura ny faritra Analanjorofo Dr Randriamanantena Marcelin teo amin'ny toerany maha gouvernoura azy miaina ao anatin'ny fahasahirana tanteraka iny faritra iny amin'izao fotoana izao tsy afaka mamoaka vola sy tsy matapakahitra eo amin'ny lafiny ny fitantanana ny gouvernoura mpisolo toerana izay mipetraka ao amin'izao fotoana izao ho an'ireo mpiasa eo anivon'ny faritra rahateo maro amin'izy ireo no tsy nandray karama efa misy efa-bolana ka hatramin'ny 20 volana ka hanaovan'izy ireo antsoava amin'ny tompon'andraikitra isan-tokony mba hanendrena ny gouvernoura vaovao mba hampandeha ny raharaha indray eo anivon'ity faritra ity. Piasan'ny faritra Analanjorofo magnano fangatahana aminareo amin'ny ambaratonga assemblée. Monsieur le ministre de décentralisation sy ny fanagnantany, monsieur le premier ministre ary indrindra fa ny filoham-pirenena ajena Andrinirina Rajoelina. Ito ma zay mangataka aminareo zay manam-pahefagna zay mba hamaha zay karamanay satria ny karamanay ny mpiasa ato amizao efa tsy mijaly eky fa efa fadiranovana mihitsy zavatra misy ato ny mpiasa zao tsy mandray karama magnaniky ny efa-bolagna ka hatramin'ny vola 20 volagna ny ato ny zaza ampianarinay efa tsy vaefa ny écolage ny ofantragno efa indahan'olo zay amin'ny ofantragno fa vatora ny bazary sy ny tariny misy ma efa tsy koragnina fa efa fadiranovana mihitsy zay ke manologna zay mangataka monsieur le président ny antefa aminao misy zay mangataka tegna mangataka mba nifagnany karamanefa mijaly zay zany Analanjorofo efa karaha fa tsy sampiahy mpiasa faritra. Isan'ireo faritra manana fidiram-bola amin'ny alalan'ireo vokatra fanondrany ity faritra Analanjorofo ity saingy tsy hita mazava hatreto ny vola rehetra miaina ao anatin'ny fahasahirana tanteraka araka izany ny mpiasan'ity faritra ity amin'izao fotoana izao ka manao antsoavo mba hamahana ny olana misy. Tontolon'ny fanatanjahantena nanomboka androany ka hifarana ny 17 martsa ho avy izao ny dingana voalohany amin'ny circuit africain 2024 ho an'ireo latsaky ny 12 taona eo amin'ny taranja tennis ny 20 hatramin'ny 13 martsa izao ny dingana faharoa izay tao eny mandro soivato Kaitan Andriatsilavo. Isan'ireo firenena mandray ny circuit africain 2024 ho an'ny latsaky ny 12 taona eo amin'ny taranja tennis sy Madagasikara. Fifaninanana iraisam-pirenena aty amin'ny kontinanta afrikana nanomboka an'io alahady 14 ny volana martsa hatramin'ny 17 ny volana martsa ho avy izao ny dingana voalohany ary ny 17 hatramin'ny 13 martsa kosa ny dingana faharoa eny amin'ny club du Caramandro Soivato no anaovana ity fifaninanana ity izay karakarain'ny collectif des parents ary eo ambany fiahin'ny fédération malagasy ny tennis. Natratraina amin'ny 30 ny mpandray anjara tamin'ity dingana voalohany ity izay nahitana mpilalao avy any Libye, Côte d'Ivoire, Zimbabwe, Kenya, Tunisie, Zambie, Ouganda ary Madagasikara. Ny 17 tamin'izy ireo no vahiny ary 9 ny malagasy. Ireo mpilalao rehetra eo anelanelany 12 hatramin'ny 14 taona ka raha fenon'ny fepetra dia afaka nandray anjara avokoa. Tennis dia tena mila financement be mihitsy dia ny ankamaroan'ireo ankizy mandray anjara ireo dia tsy manana an'izay fahafahana izay andeha ho any ivelany dia
na ny zany teo no nipoitra ny sosokevitra hoe alao raha ohatra ka tsy afaka nandeha ny izy manana occasion Madagasikara mandray an'ilay izy andao mba tsy ny ankizy izay afaka mandeha ihany no afaka hibénéficie an'ilay izy fa aleo koa ireo ankizy izay mba manana etaeta ny voatra ao anaty taranja tenisy na te hoe limitaire ilay izy mba afaka mandray anjara amina fifananana ohatran'izao zany eo izy zany amin'izay fotoan'izay mba mahita hoe lalao hafa dia afaka mba mampousser anazy afaka hoe mieritreritra any aorianany hoe hotohizana sa ahoana no mety avenir ko anatin'ilay fanatanjahantena ny tenisy. Ny fahatomombanana eo amin'ny fikarakarana sy mifandraisana fifaninanana tahaka izao dia ahafahany eo anivon'ny CAT mijery raha toa ka mahafen'ny fepetra andraisana ny championnat d'Afrique i Madagasikara. Ny alarobia 17 martsa izao no hiditra amin'ny famaranana ity dingana voalohany ity ary avy hatrany dia hiditra amin'ny dingana faharoa aorian'izay. Pejy tontolo iainana tsy vita ny fanjakana samirery ny famerenana ny Madagasikara ho maitso toy ny teo aloha ranambara ny fikambanana ireo mpandrara sy mpikirakira vatosoa eto Madagasikara na ny metanana ho an'ny fandrakofanala ny nosy izy ireo tamin'ny alalan'ny hetsika famolin-kazo ho fiara-mientana amin'ny fampandrosoana ny Madagasikara ankoatra ny fandoavan'izy ireo ny etra mampikirakira vatosoa azy ireo fanampanazavana. Fikambanana pikirakira vatosoa tsy akanavaka eto Antananarivo aloha solotena nata Madagasikara tsy vorilany eto Antananarivo anao ny didy eto amin'ny tanindrazana ho an'ny fanapanjariana ny tanàna ho maitso fambolekazo ny dikan'izany adidy efa nataonay hatramin'izay isataona moa dia ty amin'ny fokotany Amerikeny ity no anaovanay an'izany fambolekazo zany mba ho an'ny tanàna kaoriana dia miarovana an'ilay tany tsy hokonindrika dia ampiova ihany koa ny toetrandro satria ny toetany sy ny toetrandro amin'izao fotoan'izao dia mivaova noho ny faharipahan'ny ala dia tsy maintsy soloina zany dia ny ala very reny arak'izay mazatra vitana eto. Totosa omaly ny fandevenana ny maminirina Joshua Eugène izay lehibe ny fatra moromany teo aloha ary koa mpikambana sy mpandrindra eo anivony antoko malagasy miara-miainga ao amin'ity fatra ity tonga tany an-toerana ny filopitarika ny antoko malagasy miara-miainga azo andriana narvelo namangy amin'ny fahorian'ny fianakavian'ny manamanjo ary nanatrika ny fanaovam-beloma farany sy fandevenana nofo mangatsika ndratopokola ny atsiprian'izay. Ny asabotsy fahatelo amby roapolo ny volana martsa 2024 lasa teo no fotoana nandevenana nofo mangatsika ny maminirina Joshua Eugène izay nodomandry teo amin'ny fahatelo amby 10 taonany. Maro ireo andraikitra efa nosahany tompo-kilasy ny tena nahafantarana azy teto amin'ity faritra Moromania ity fony fahavelomany. Anisan'izany mampisolo vava azy sy ny nahalehibe ny faritra Moromania azy teo aloha tamin'ny taona 2010 ka hatramin'ny taona 2012. Olon'ny politika ihany koa ny tenany ary anisan'ireo mpikambana teo anivony antoko malagasy miara-miainga izay mpandrindra-paritry ny antoko teto amin'ity faritra ity. Tonga taty toerana arak'izany ny filopitarika ny antoko malagasy miara-miainga ajo andriana narvelo namangy amin'ny fahoriana ny fianakavian'ny manamanjo ary nanatrika ny fanaovam-beloma farany sy ny fandevenana ny nofo mangatsika andratopokola izay naterina teto amin'ny fahasandrazany teto ambomgodina fokotany tsara tanàna andrahonanahary distrika Nambozotra Faharoa. Olon-tsotra ary olon'ny fifandraisana tanteraka sy mahitsy topokola maminirina Joshua raha nambaran'ireo mpiaramonina sy mpiaramiasa taminy ary ny fianakaviana kaiky azy. Tena mamioditra mihitsy izy natany amin'ny fiaramonina natany amin'ny toeram-piasana eny fa na dia amin'ny tamin'ny maha-voankazo aza tao anatin'ny fianakaviana izay izy dia tena olona tsotra ary tena olon'ny fifanakaloza-kevitra ary tiany mihitsy ny azy ny miavana amin'olona. Izy dia tena olona tia serasera ary indrindra ihany koa tena olona azo atao hoe andry ny akinana elita tato amin'ny fianakaviana mihitsy izy izany. Izay mahatsiaro tena banga mihitsy satria maro dia maro ny zavatra sahany ny fianakaviana izany na eo amin'ny fiarahamonina na eo amin'ny fiangonana ary indrindra na ny distrika ny faritra indrindra fa ny firenena satria tamin'ny fotoanany tantanany ny faritra Moromania dia misy dientanany avokoa ny commune rehetrarehetra erana Moromania tamin'ny fotoana na ministry ny décentralisation an'Andriamatoa Adjoindrina Narvelo. Ny hitako hoe tena mampiavaka azy zany dia izy olona tena tsy mandefitra amin'ny tsirariny izy. Tsy mandefitra izy ary sahy mijoro amin'ny heviny ary tsy azony izy ary rebrebena ny heviny rehefa tonga amin'ny heviny tena tiany amahana ny hevitra izy. Izy an'izy manaka anazy dia tsy maintsy nohitra foana izy mandresy lahatra n'izay rehetrarehetra hitany hoe manembatsembana n'izay fampihavanana tiany hatao izay to amin'ny faritra Moromania ary anisan'ny nampiavaka azy zany izay fitiavana fiarahamonina izay.
eo ihany koa ny fitiavana mandranjara amin'ny rahapirenena fa tena hainy nampiasa an'izay fahefana to ampelatagna an'izay nampandrosoana ny faritra Moromania mahatsiaro banga ny rehetra zany raha vao tsy eo diso amin'ny riny zany eto tanàna ny raha politika moa dia izy manao politika izy ary anisany mitarika ny MMM na Moromania izy amin'izao fotoana izao na izany nefa ny tsy manda ary tsy manakana fiarahamonina amin'ny hafa izay fitondrany atoko politika izay eto tanàna fa dia miarahamonina amin'ny rehetra izy arak'izay fiteny slogan izay hoe miasa dia mihavagna manonona. Araka izany dia anisan'ireo olo-mangaly firenena sy ny faritra Moromania tompoka lama amin'ny rina Vaovao Eugène ary anisan'ireo nahavita be ihany koa teo amin'ny sehatra ara-politika indrindra fa ny antoko malagasy miaramiainga izay notarihany taty amin'ity faritra Moromania ity. Eo amin'ny maresaka iraisam-pirenena no tanterahana androany fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany tao Senegal ka mpifidy manodidina ny 7 faingo telo tapitrisa teo no nandrasana nandrotra-bato nandrindry izany. Nisokatra tamin'ny 7 ora maraina teo orany an-toerana ireo mpifidianana ary nikatona tamin'ny 1:00 izany. Tsy ivina miisa 17 ireo kandida nirotsaka ho fidiana tamin'ity fifidianana filoham-pirenena fihodinana voalohany ity tany an-toerana andrasana hatramin'ny sasakali ny zoma izao araka izany izay mety ho voka mpifidianana any an-toerana. Dia iny maresaka iraisam-pirenena iny ihany koa tompoko lasy tompoko vavy no manakatona ny fampahalalam-baovao tamin'ity ana ity akasitrana feno ianao nanaraka izay hatramin'ny farany veloma tompoko. J'ai Telma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.